Taranja baolina kitra fiadina ny amboaran'ny Madagasikara miditra teo amin'ny dingan'ny ampahivadalana izay nitanterahana tany amin'iny faritra maro indrindra Madagasikara ka isan'ny vokatra nisongadina tamin'ity androany ity ny lalaoan'ny IFC sy ny Adjesaya tany Bonglava resin'ny Adjesaya tamin'ny Nisa Rainy ohatra ny Arivo Football Club tamin'ity androany ity. Vokatra anisan'ny nisongadina indrindra tamin'ny dingan'ny ampavalon-dalana amin'ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara taranja baolina kitra nantelma Coupe de Madagascar natao androany alahady ny anamontsanan'ny ekipan'ny tana formation Analamanga tamin'ny isa 10 ny ekipan'ny FC Voromahery Brickaville tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Samy tao anatin'ny 5 minitra voalohany avokoa nazahoan'ny tana formation ireo baolina 5 ireo ka isambatra ny napiditra ny telo tamin'izany. Vao nanomboka 15 minitra nefa ny lalao dia niezaka nanafika hatrany ny zandrikelin'ny Brickaville. Ny teny nefa taorian'izay nitraikefan'ny ekipa tompon-daka lefitra n'Analamanga. Ny aloha izay dia tamin'ny isa 2 ny nandresen'ny ekipan'ny Kosfa Analamanga ny ekipan'ny FCA Ilakaka ary farany tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany dia resy ny AS Adema tamin'ny isa 2 iray ny ekipan'ny FC Joel Sava. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 2 ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Tany Tsoromandidy dia resy ny Adjesaya Bonglava tamin'ny isa 1 ny ekipan'ny IFC Analamanga. Tany Miarinarivo tamin'ny isa 3 ny nandavon'ny Knapsa Sporitas ny ekipan'ny TTF Ambanja. Tany Ambalavoatany ny FC Mapasi Atsimo Andrefana nadesy ny ekipan'ny Akona Ambatomena Matsiatra Ambony tamin'ny isa 2. Tany Ambatondrazaka ny 3FB Ambatondrazaka vao loatra mangory naresy ny ekipan'ny AS Forceur avy any Atsinanana tamin'ny isa 1 ary farany tany Manakara ny ekipan'ny VFM V7V naresy ny FC Prescoi Matsiatra Ambony tamin'ny isa 1. Ny 12 Oktobra ho avy izao moa nanatanterahana ny dingan'ny ampahivadalana amin'ity telma Coupe de Madagascar ity.